Zavantranga tany Mananjary tany nisy moa ny olana izay niseho tany amin'ny faritra iny dia ny fandorona ny komissariat ny polisy tao an-toerana misy ny fanazavana izay nentiny ny CST Antelme Rapara ny faniverina ny sokatra araka ny tokony ho izy izay komissariat ny polisy any an-toerana izay araka izao fanazavana izay hoentiny zao zany ny toedrara mikasika ny komissariat Mananjary zay raha tsika malala tamin'ny nandeha tamin'ny gazety vao nivoaka androany mihitsy zany hoe ny fanapahan-kevitra niraisin'ny ministèren'ny polisy ny fampiatona ny komissariat Mananjary noho le savorovory nisy tamin'ny 24 décembre 2012 manoloana zany zavatra nisy zany dia nanantona ny tompon'andraikitry ny polisy izahay olomboatendry avy ao amin'ny distriktan'ny Mananjary dia ny tenako sy ny CT Laizoma Etienne ary ny CT Jean-Yves ka tamin'izany resana tamin'nisy ny polisy ny tokony hijerena vahaolana ny anokafana indray an'io komissariat io rehefa natao ny adievitra zany dia mazava zao fa isokatra ny komissariat Mananjary fa anjaranay miaraka amin'ny ben'ny tanàna sy ny chef district ary ny chef de région Vatavafitovinany ny tady aloha toerana asina ny komissariat Mananjary fa ny ministera kosa dia nanome toky fa anome fitaovana ahafahan'ny komissariat Mananjary misokatra ary mandray ny asa mandrarany ara-dalàna manomboka amin'ny herinandro ambony io zany tsara marina ihany koa fa nandeha be ny feo milaza hoe assistant parlementaire na olona avy any Mananjary le olona rahantsika malala hoe nahafaty olona tsara soritana eto zany fa tsy assistant parlementaire anay avy any Mananjary olona io fa mety assistant parlementaire an'olona hafa avy amin'ny toeran-kafa zany